ty izy favelona indray raiky tosa nefa voavitra tafaverina mihavana amin'ilay amin'ny iray ary tafatsandratra eo asorokilay mpiandriondry tsara dia homendrika hiomboka faliana hatrany amin'ny olo-masina ho finaritra eo ampofoan'ilay mpanjaka mandrakizay. Izao dia mipiritratry ny diakra ihany aloha mamafy ny rano fa rehefa vita hatramin'ny farany absoty vao mamafy rano ny isika rehetra. Misaotranao izahay amin'ny zava-tsoa rehetra narosakao tamin'ny havanay fahavelony. Ireny no amataranay fa tsara fo ianao ary miompahasoavanao amin'ny Kristy ny olo-masina. Heno hivavaka izahay ry Tompo, ka arysahy mitosaka aminay ny famindramponao mba hivoha midanadana amin'ity mpanomponao ny varavaran'ny paradisa. Ho fahodranomaso ho anay havany sisa tabela kosa ny teny finoana mandra-pandehanay rehetra isenan'i Kristy. Azahoanay miaona soa matsara amin'izy Tompo sy amin'ny havanay sy amin'ity havanay amin'ny alalan'i Kristy Tomponay. Herivelo filipieranao lasika hitondranao any paradisa ny anjely, hisenanao mitotosoa amatsara ny martiry ka hitantananao hatrany Jerosalema tanàna masina. Handrayanao mitononkira ataony ny anjely hiaraka amin'ny Lazara ilay nahantra fahiny tetỳ tany eny ianao eo anivon'ny fialan-tsasatra mandrakizay. Lahery mandeha am-piadanana.
izay fito amin'ny dimampolo taona izay eto tany ary voaresaka tamin'ny tantaram-piainana teo fa tondra fampandrosoana betsaka sy fampivelarana teo amin'ny fiainan'ny olona maro, teo amin'ny fiainan'ny taranaka tamin'ny alalan'ny fanabeazana raha misehery asa izay mandomandesany ny tiaviny ary navoizany tena nandritrany androm-piainana dia izao rahantsika azy izay fahavoizan-tena fitiavana nitondra ny anjara-biriky tamin'ny fampandrosoana ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny firenena sy ny izy manontolo izay. Dia mitodika amintsika fianakaviana mitondra ny fampiononana feny ny faravarana ivoary no aty Sandradahy fa ny fahoriana rahantsika mana ny fony dioseze, ny fony fraraina no miara-miteko amintsika mianakavy amin'izao famoizana havana izao ka mitondra n'izay fampiononana sy fankaherezana feny ho an'ny fianakaviana izay dia misy ny zavatra ny volavolain'ny dioseze ny fraraina ao hianitra fikambanany Sampilano izay misy amin'ny sera Filipina sorondranombary tsy masaka ramitambanomaty ary fahodranomaso soanyvelona dia toetra mitiana ary nirahintsika dia ny fahasoavana ny sosiny tsara lamonany soa tia hiandro sy tanalatsika izay no ifampiarentsika mianakavy ifampiatontsika amin'ny vohitra sy ny tanàna amin'ny agnarana-draisy ny fianakaviana amin'ny manaraka dia aza misosoka lamelo itsika mianakavy sanganavana resaky fitenenana amin'ny fahoriana ty misy moa ny fiteny malagasy hoe farara fehorano tsy maneno na dia atao hoe rahalahy fianakaviana iray dia misy an'ireo hangasisana manokana rehetam-po fantana tompolahy izay mitsoa manomety misafokely izy ireo tena mitondra ny teny avy aminy sy avy amin'ny fianakaviana manokana. Araky voalazany mperam-poroviteny dia anisan'ny tsy maintsy ivoahany maro tsy azo tovina, tsy azo fitana ny fahafatesana. Fa raha azo atao zany mahafaka ny alaola fianakaviana satria raha tika mahalala fa tato anatin'ny herinandro dia miraitantena anankiroa rahalahy zoky zany nanao fianakaviana kanefa marina tena tsy afaka miara dia zay mbaly voalohany fa manoloanan'izay dia indreto fianakaviana mitondra ny fisaorana avy amin'ny Kristy raha ohatra olombelona fotsiny sy hiry-tsaina izy ireo ary hiry-tsaina hitrehana izany fahoriana izany mety mihinana izy tsy ho zany fa teo ny vavaka nataonareo teo ny fampaherezana tamin'ny teny tamin'ny fanampiana ny vantana fiatrehana ny fahoriana eny hatramin'ny mbola fikarakarana satria mety natenyn'olotany teo ianareo zay tondra azy teny tsara fikarakarana mamonjy amin'ny rehetrarehetra hatramin'ny haly roaly zay dia makasitraka manateny misaotra manokana anareo mampery zay mahitapoana fianakaviana ihany koa anatin'ny firala io
tamin'ny mambo teo daholo ianao. Androany dia indreo ianao. Tsy naverana rehetra fianakaviana, indrindra ireto rahalafin'olo izay ao anatin'ny fahoriana. Inona sy everina fa maro ny asa ny andriana any amin'ny taitra fianaloha, amin'ny fiangonana sy seza fianaloha nefa dia toky analoha tsy nahanantany atoka namitraka mampahirana indrindra miara-mamonitra Jesosy. Misaotra ihany koa masera amin'ny fikambanana Jesosy. Tsy naverana rehetra rahavavana sy fianakaviana toa fa toky analoha sy tena mama anaty fikambanana miara-mohana sy fankahelo anaty Jesosy. Dia ampitao amin'ny ray aman-dreny teny Saola, ampitao amin'ny lehibe ny fikambanana izany teny Saola. Tsy ho adino isika mpiara-monina rehetra fianakaviana na eto-toerana na ny avy lavitra tonga amin'ny Jesosy. Andriamanitra manam-paharam-piadanana manana ny angambany anolo ary ameny avo zato ary ambeny tsy mahafatantena tamin'izay vitanareo na tamin'ny fanohanana ny vantana amin'ny alalan'ny fombantsika malagasy dia sika tandohan'ny maty ary voatra-moavelona na tamin'ny vavaka izany na tamin'ny fanampiana teo amin'ny sehatra rehetrarehetra akasitraka tsy mahafafankaviana Andriamanitra malagasy. Ankehitriny dia mamelany manolo raha manolona manokana sy anome fisaorana manokana reto ray aman-dreny dia ao opera Mikael Général, ao ianao opera Julie ary opera secrétaire général ny Frantsa Jesosy. Dia manolotra izay malopo izay ampampiaviana marika ny fankasitrahana sy fisaorana. Ny mahatsivela zava-piara petraka satria misy jado manasaraka misy tsika manasaraka fiainana maty sy vela ka ho ateritsika ny toerana izay efa voaomana miandrasana fitsalana foikolana dia isaorana izay izay mbola afaka manatanteraka izany fantenena izany. Tsy mety ihany koa izay tsy ho afaka anaton'anasana fa efa petsaka ny hitanareo dia Andriamanitra hombanareo tsirairay. Izay ihany teny maro tsy maintsy andala dia makasitraka mankatena tombon'anazy.
dia mifankahery ao mampiarafika generala ray aman-dreny miaraka amintsika mianakavety fiangonan'ny rehetra dia mifankahery isika rehetrarehetra ary mifampiraro sosiny tsara. Misy matoky ihany koa afa tsy rehetra ihany isika no anao ny fiangonana mivavaka dia miaraka fiangonana aman-karivo anatin'izao mivavaka mivonantsika amintsika eto ny fiangonana na ny fianakaviana ary ihany koa hoantia toerana misy asika na mitandritra asika mianakavy ihany koa soan'ny rehetra izay manam-pamoriana ka dia misosiny tsara hatranetrany katatsika eo amin'Andriamanitra. Ireo mety fivetsika hoe ratsy aza dia matoky sika ny fitiavan'Andriamanitra ary matoky fa Andriamanitra tsy mandao na ovena na ovena. Makasitraka ny fitiavana makatena izay rehefa dia mitananay amin'Andriamanitra lehibe. Fa fomba ny verona ny fanomezana ary izay mamantarana isika rehetrarehetra ao anatin'izao fiangonana izao. Dia miraro soan'izay miraro ny tsara hatranetrany ka rehefa avy koa dia mirasa handeha fiangonana avy eo atsika manaraka atofara fa izao dia tsaratsika tsotravan'Andriamanitra. Momba tsika mianakavy